ny soa atao levenam-bola. Ianareo izay nandindry sy ny hirahira dia ho lasa sesitany. Tehirizo ny didy hatramin'ny fisehon'ny tompo. Nahita soa ianao ary ilazara kosa hatrapahoriana, koa ankehitriny mba azy ny fanalana alahelo fa hanao fijaliana. Ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ombantsika menakavy eny ny tompo ho tanteraka tokoa anay izany. Dia kafaliana mandrakariva no hitsidihana ny tokantranontsika menakavy indray amin'ity alady fa 20 ny volana septambra 2024, alady fa 4 mandava-taona taona D. Lohahevitra ary aroson'ny fiangonana amintsika dia hoe ny soa atao levenam-bola. Ny vakiteny telo no manampy antsika mandrakariva amin'ny fandalinana ny finoana sy ny fiainana ny tena maha-kristianina, ka ao amin'ny bokin'ny Amosy mpaminany amin'ny toko 9:1 tapany voalohany toizina amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 ilazany hoe ianareo izay nandindry sy ny hirahira dia ho lasa sesitany. Fananarana sy fanitsiana ny fomba fiheverana fa hita hafaliana mandrakizay ireo mampanarana ny vatany amin'izao karazam-pahafinaretana rehetra izao hoy ny mpaminany Amosy. Mandrimandry eo aparafara tsara tarehy, mihinana zanak'ondry sy zanak'omby mifahy, mandihy sy misotro sy ny sisa. Fa Ejekilany sady manao tsinotsinona ny fahorian'ny hafa. Tsarovy hoy ny mpaminany fa misy farany zavatra rehetra ka ny hafaliana no heverinareo tsy hitsahatra dia hody fahoriana, satria ho lasa sesitany sy ho lasa kobabo ianareo, amin'izay dia fahoriana lalina no miandry ianareo. Masindapolo eo amin'ny taratasy voalohany any Timote toko 4:1 ka hatramin'ny 4:12 milaza kosa hoe tehirizo ny didy hatramin'ny fisehon'ny tompo. Raha ireo mpanararoatra sy mpanapatra ny arena nananany ka mampitondra fahoriana ny hafa notodian'ny Amosy amin'ny fampianarana nataony amin'ny vakiteny voalohany, dia ireo nofidian'Andriamanitra manokana ho vahoakany kosa no anorata amin'ny Masindapolo ity taratasy ity. Ry olon'Andriamanitra hoy izy, ka tsao ny fahamarinana, ny fahazotoana mivavaka, ny fananana finoana, ny fiainana ny fitiavana sy ny fananana faharetana sy ny alemem-panahy, dia tano ny didiny napetrak'Andriamanitra ho ponareo dia tsy inona fa ny hoe ny andidiko anareo dia ny fankatiavanareo. Raha voatandrinareo ireo dia matoki fa azo ny fahasambarana mandrakizay avy amin'ilay tompony voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay ianareo. Dia i Jesosy Kristy ao Masindaluka toko 2:7 ka hatramin'ny 3:30 milaza hoe nahita soa ianao ary lazara kosa hatrapahoriana, koa ankehitriny mba azy ny fanalana alahelo fa hanao kosa ny fijaliana. Ny soa atao levenam-bola. Mahalaza zavatra maro eo amin'ny fiainantsika andavanandro eo am-pitenenana roson'ny Eglizy lohahevitra ivelomantsika io. Fomba maro nentin'Andriamanitra manoro sy manitsy ny fitondran-tenantsika isan'andro. Tsara amin'ny mampatsiahy antsika fa telo ny mpananatra azo antoka eo amin'ny fiainana, ary matoa mananatra dia tsy te hanandratsy fa mba te hanana ny tsara. Ny mpampianatra lavorary indrindra dia izy Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny teniny izay ampitainy ny fiangonana. Io no nasehon'i Jesosy tamintsika tamin'ny alalan'ity evanjely ity. Ka na amin'ny alalan'ny fanoharana na amin'ny alalan'ny fampianarana mivantana, izay voalazan'i Jesosy momba ny fitsarana farany, ka lazany hoe izay ataonareo amin'ireo madinika ireo dia izaho izay mpitsara tsy miangatra no nanaovanareo azy. Tsara moa no nataonareo, tsara ny valosoanareo any an-danitra. Ratsy kosa ny nataonareo dia hivaly aminareo ihany izay nataonareo. Ny mpananatra faharoa dia ny ray aman-dreny niteraka sy ireo ray aman-dreny any anivon'ny fiarahamonina. Manoro sy mananatra satria izay manoro lala marina mamindra haina. Matoa mananatra ny ray aman-dreny, matoa mananatra ireo ray aman-dreny eo anivon'ny fiarahamonina dia mba hisy firindrana sy filaminana eo anivon'ny fiainam-piarahamonina. Tsy te hanana ny ratsy, ka aditsika ny hoe iaino na tsy iaino azy ireo. Safidy io,
ary ny mpananatra fahatelo farany dia ny fiainana. Ka raha sady tsy haino an'Andriamanitra no tsy hain'ireo ray aman-dreny dia ny fiainana no ananatra. Tsarovy ilay zazam-pandany nanary ny fiainana ka teo vao tonga saina hiverina amin'ny lala mahitsy. Aza miandro ny ora farany ary araroty isan'andro ny anaovana soa ho an'ny mpiarabelona. Ka mety eza anao tony reny tantely raha ho faty ihany aleo maty mamela mamy, satria hafaliana ho anao eo anivon'ny mpiarabelona izay fahaizanao mity sy mizara, fa lova maritra mandrakizay kosa any an-danitra ho an'izay maritra manao izany. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny tompo ho tanteraka tokoa ane izany, dia hitsodransy hitsimbona antsika Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Hitantana amin'ny fiainantsika ny Kristy isaorana ny Andriamanitra dia samy tena Andriamanitra ary.